Ny tontolon'ny fampianarana no antsika maranana n'izao vaovao izao. Io maraina io no natokan'ny eo anivon'ny ABC School ho fidirana sy fanombohana ny taom-pianarana 7:24 7:24 ho an'ireo ankizy madinika izay mandranty fianarana ho amin'ny tonga marobe nanatitra ireo kilonga moa ireo ray aman-dreny. Voromaro ireo ray aman-dreny mpianatra tetsy amin'ny ABC School 67 hectares nanotrana sy nanatitra ireo zanany satria dia ity andro ity tokoa no natokan'izy ireo amin'ity sekoly ity hanombohana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao ho an'ny garabolana ny préscolaire sy ny ambaratonga voalohany na ny primaire. Araka ny nambaran-dramatoa Raherza Aurélie izay talen'ny sekoly dia miezaka hatrany eo anivon'ny ABC School hanome fampianarana sy fototra firasa tsara kalitao ho an'ireo ankizy madinika mpianatra ao aminy. Toy ny isan-taona moa izany dia ny trandroan'ny mpianatra préscolaire sy primaire eto amin'ny ABC School 67 hectares. Ny fidirana manaraka ho an'ny secondaire dia amin'ny 10 octobre secondaire 6e, 5e, 4e, 3e ary ny lycée seconde, première sy terminale. Noho ny fangatahan'ny ray aman-dreny mbola betsaka izany satria mbola mana bâtiment hafa ny sekoly dia mbola hisy rentrée ho ataon'ny ABC School ho an'ny préscolaire sy primaire amin'ny bâtiment anay vaovao amin'ny 11 octobre. Dia ny activité parascolaire toy ny fanao isan-taona dia gratuite ny informatique ny zava-baovao ny mpianatra rehetra, danse de salon ho an'ny secondaire sy ny lycée ary danse classique ho an'ny ankizy kely. Mba ho fanamorana ny fidiran'ny mpianatra moa amin'izao fotoana isian'ny crise izao dia manampy ray aman-dreny ny sekoly amin'ny alalan'ny fanahenana 50 000 francs ho an'ny zaza fahatelo ny saram-pianarana. Dia misy réduction manomboka eo amin'ny zaza faharoa izany eto amin'ny ABC School. Nao mafisin-dramatoa tale ihany koa fa ny 10 oktobra ho avy izao ny fidirana ho an'ny ambaratonga faharoa na ny secondaire. Fantatra ihany koa fa dia misy ny toeram-pisakafoanana na ny cantine scolaire eo anivon'ity sekoly ity ho an'ireo izay mody lavitra na ireo tsy afaka misakafo any an-trano ihany koa noho ny antony samihafa. Dia izay tokoa ireo no mamarana ny vaovaontsika amin'izao alina izao. Tokolasy tokovavy aoriana fampalam-baovao moa dia aroso anao avy hatrany ny tantara amin'itoy El Diablo. Ankafizy indray ary mametraka amin'ny vilomandra-pitafary.